azonody nosoratany Miami ireo haniny aina ny tantara Clara Naomi Olravana ary Christophe Radiarmanana nandray feo Deny nanapito miarfi azonody neny a neny ahoananaka fa misy inona ny de mivazavaza ohatry reny olona daly reny ianao e tsy ny trano ny diovina fa lozana miantsoantso eo fotsiny efa vita ve zao ny zavatra nampanaovina anao tato aha tena reraka ary neny a raha zao no mitoy a mety ho faty sy ho elaka re fa aiza foana ary zany mpiasa nafarany neny zany mbola tsy tonga foana e masosotra mihitsy za zao tokony mba hitsotsotra akaina nefa rebiribenao amin'ity fikosehtrano ity ze mamafamafa kely an'io koa ve anaka de tsy ho vity mba diso miantaloatra kosa raha ianao zany a sady mpanao zaridaina neny nafarako fa tsy tanadio trano zany akory ny trano tsy maintsika mianaka ihany no mampirina azy satria misy entana sarobidy be dehibe ato amintsika ato so de simban'ny olona raha-panampy no alaina anadio trano de efa miomana zany neny anadio an'reto hevitra maro be reto fa za aloha de tena tsy mahavita tsony e tena mariny e oromanitra za foana neny mampiry trano hatramin'izay e ianao mianatra dadanareo efa tsy otsony tsy maintsy za foana no manao an'ireo mba efa tena reraka avy miasa koa ny a matomba miteny aminao aprimy kely aloha e fa mba aveza tokoa aloha zany olona nafarany neny zany so de tamba ny vodaka tsy lasa tsy mahay ninino reny a tena vary mba mivoatra mihitsy kosa izy aloha e sady tsy azo atao mihitsy hoa zany hoe mampiasa olona veto andriny vohatra zany indrindra moa fa hoe ampanaovina asa trano fa neny via adaly izy toy ny olona veto aiza raha teto zao neny no nitady mpiasa tsy sahirana mpianatra azy ny atsimo sy ny avaratra eto tsony fa avy de maniraka fotsiny rehefa mampividy loka na mampividy entana ohatra ny olona avy any ambanivohitra nery neny ka tsy mahay ninininy na ny mahandro sakafo aza inoko fa tsy hainy akory de efa miomana ihany koa zany amin'ny fampianarana n'izany olona nafarany neny zanyko vo maika hitombo avy roeny ny asa tao ato tena mbola zazasaina loatra ianao tika zany ny fandraisanao zavatra ny olona veto andreny vohitra eto a efa olona voataiza tao anaty alatra voataiza tao anaty afetsifetsena tsy misaina fa tsy nitady hirika moana ny fanananao no ataony refereny ny karamainao ary tsy zany ihany fa tsy ampatahotra azy akory ny anala ny ainao anjakany amin'ny arenanao ohatra fa nga de ny olona rehetra kosa ry neny no manao an'izany a ny kary very neny no manao ny ataony de ny saka ny voatapatrandro fa neny moa zany mihevitra fa raha olona avy any ambanivohitra de tsy hay angalatra azo antoka kosa aloha satria raha angalatra ary izy de ataonaiza ozy ndry izy aza tsy mahitsy zay tsy misy avaratra eto Antananarivoko aiza no ivarotan'izay zavatra angalariny ato neny ve moa restoika eo e olona bezy izy io aleo hito eo ifanatrehana za kosa aloha tsy mba hifampitakosina amin'izay tambany vohatra maimbo angady zany mitokana ny lakozian'izany sy ny sakafony raha tonga eto zany fa tsy misy mitambatra amin'izany eto zay le efa nananarako anao foana anaka de mbola ataonao ihany efa impiry moa any nandraranao tsy hanambanimbany olona fahatany oatra zany fa raha mahantra de tsy olona indry io so de mihevitra fa velona raha tsy misy an'ireny tatsara eny mifofotra ho andry tsaro fa io vary hoaninao isan'andro tsy misy afa-tsy ny tantsaza levolevenao eto isan'andro no mamboly an'io reny hena haninao isan'andro reny mbola nitamba mivoatra fokafokainao lava eo avokoa ny miompy azy ary na ny kafe ahitiko anao isamaraina eto azy raha tsy misy ny tatsaha tsy misotro an'ireny akory ianao za moa ovinany na restoika ny eny ahaka zany no marinako ady amin'ny adalaka aleo no manatsaina no andefitra zany moa ny vavanao nampianarina tokoa ianareo de tsy menatra mihitsy manambany ray aman-dreny satria hoe manatsaina taovy ihany ndray andro mbola ho tsapanao zany lanjany tambany vohatra zany ka efa impiry no nilaza tamin'eny fa tsy misy ilako an'izany tambany vohatra zany ho iriariavako mihitsy ny mahazanaka Antananarivo ko se hoaingana koa ngany trano de lasa mandeha manenjika alika ihany fa mahasosotra sady efa ho avy eo ihany koa zay le olona nafarako ay ho avy andrano ihany aleo endrasako eto ihany aloha raha zany fa tena mba tiako hitsy zany tanavy miakatra ny vilona zany
mifetsika fery tsy hanambany olona anaka fa na izany andrainao samy tamba mivoatra daholo vao tonga amin'izao misy itsika izao so dia hosodokany hoe ambonika anao tsintsinina ny madinika mba hajanony rabofy roneny le sermona be fa makadilo sofina ahoana tsara hoe ahoana hoe anaka avy ireny kely hoe ny teninao teo neny malala ho ay dia efa mahavatra manaraka ny fahazaran-dratsy ny namanao any dia izany tsiratsiraina amin'izany bofibofy izany taoko mahafantatry ny anarako tsara ianao manomboka androany tsy ary hoaiza koa iry rabofy ry no avy dia nyritina be toy iny dia sanasika tezitra tamin'ilay teniko teo ve neny ao fa ataony neninona ny lakile amin'ny vavahady no entina mody aty ivoaka any ane ka rehefa ve hoe etsitsika tsy misy mahazo mivoaka eto androany aika hianatra fomba ratsy no alehanao any velany any ireny tsy mahazo mandeha antsony ianao rehefa tsy miaraka amiko mazava fa lasa dala ve rabofy ty neny mantsy fa za gadra ny tsy azo ivoaka any aleoko ianao gadraty dia mora anarina sy mora atoro toy izay entiny namandratsinao mivoaka any mianatra fomba ratsy hafahafa ohatrany nataonao teo aizako za reninao lazainao fa bofy mba fantatrao moa ny dikan'izany bofibofy izany maninona ny tsy miteny filozana mienahena fotsiny valio ka tsy fantatro hoe ka rehefa tsy fantatra dia aza tenenina fa tsy mpampianatra anao an'izany izy zao zany miantso anao izany maninona ny tsy raisina fa velany eny fotsiny eo way tena lanina marina allo ie efa ho avy lesy andrasa ao velany eo vetivety ok eto ty ny lakilery neny fa ivoaka any hoaiza ho any amin'ny namanao tsy mahazo mandeha ianao androano manaraka ty lakile ty neny tena lasa ihany izy marina takizay koa efa tany keo ny nandeha etsy dia inona izany ny ataoko tsy maintsy mijanona indray izany Ny étudiant dia manana fitaovana maro samihafa ankoatra ny stylo, fitaovana fampiasana ampianarana toy ny kahie isan-karazany, ny fitaovana fampiasana birao maro azo safidianana. Stylo l'étudiant tsara bika, maharitra, mahatsara soratra, sady tsy mitakosina ny soratra, sady tsy mandoto tanana. Izaho l'étudiant foana hatrizay, ary ianao stylo l'étudiant satry foana noratra. Efa te hianatra zany. Ary ndriky hianatra sady indray ve? Tena tsy amin'izany mihitsy inona tsy akamono ty be ny zavatra tsara miandrindry Omany ny fidirana mahazo fiainam-bidy amin'ny finday Rise 53 hatramin'ny 7 oktobra ary mandray sanjara amin'ny tombola izay azahoana loka. Mbola misy smartphone hafa koa ka tongava eny amin'ny toeram-pivarotana Orange. Fa isika izany dia ahoana koa ty arabe lasa miloko mainty be ty izeny atao hoe goudron le boy ny ianao inozanao matory aty anaty fiara fotsiny efa kaiky ngesika efa tonga lalana anamboarina avokoa ireny fa tsy toy ny any aminareo le boy ka jereo angety izy raha tsy mahitsy be sady tsy misy vovoka mihitsy ny any amintsika nefa mena be tsy ohatran'izao ary maninona koa nasiana tsipitsipika be toy ireny eny ampovoany iny fa adala ve ny olona tirika laravaka jereo angefa bilina be dia be nefa tsy mifanona mihitsy votry
ary maninona isika no manara-tsisiny amin'ity hakavananyity foana nefa ny arabe malalaka be toy io e. Oringa Sofiera mba ataovy any ampovoany rangano Tôvila fa lalana malalaka be io a. Vonona ianao raha mivarina ny atatatrano io Tôvila mpanarahanao sisiny io foana. Orle boy a. Ahoana e? Mba mangina fa za metahadaly eo. Mamena trolona tianao ka. Otray, fa ahoana no menatra ary kiala ravaka. Miantso ange Sofiera ange ahy. Za sy le sily azy rehefa any an-tany ambary mbola mika mafy noho izany ko tsy ampahafiry le za miantso mafy be rehefa miandrombiny ange za feoako zany e. Na ny eny ambony avaratra aza maheno adaholy. Ka rehefa tinge dia misy fandamina ny resan-drehetra fa tsy hoe izay tianao atao akory dia azo atao avokoa. Afany any dia afany aty. Oika, ary aiza indray tsika zany ary kiala ravaka. Ahoana indray zao reto Tôbila be reto. Jerefa amin'ity tandrifintsika ty ihany milahatra. Ry anefa zao tsy misy mpandeha mihitsy no fa mbola tsy tonga foana ve tsika e. Ny fitombena koa tefa mongomongo mihitsy mba marina moa. Mbola tsy tonga rehefa raha efa tonga ve tsy efa nididina ny fiaratsika e. Efa Antsirananarivo sika io dia izany mahatonga ny fiara mitohana be ohatran'izao. Rehefa mitohana ohatran'izao ny fiara le boy a dia embouteillage ny fiantso azy. Maninona? Misy embouteille inona tsara ry kiala ravaka? Mba moramora nge vavanao le boy rehefa manontany a. Tsy erreur tsy ety amintsika daholo no masin'ilay olona ato anaty tômôbila. Ka tena ela kosa izany ry kiala ravaka marina. Aleo hitsanganako kely indray aloha. Za efa tena refina ka. Tsy misy bononoka ntsony angahany amin'ny kiala ravaka any na hoe ketapotsy. Tsy misy tsony ndraiky efa lanina daholo reniko. Ohatray fa hitsangana ho aiza koa ianao ty le boy a. Mbola tsy tonga ange ho asika fa mbola miandry an'io embouteillage io isa ve. Vaky eo any ny lohanao le boy e. Ka zany mihitsy no hitsanganako koa iloza le Sofiera mibororororo fotsiny eo kiala ravaka marina. Jereo ange ty ataony e. Oranga tia Oringa Sofiera maika ange zay fa alefaso amin'ny ry malalaka ry ny fiara e. Ry akaviry malalaka be ny filoza anao miana any eo fotsiny marina e. Ny fitombena anay ato efa lasa valombena ana mihitsy angambako. Fa ty le boy ty ve fa tena lasa dala mihitsy e. Fa maninona koa e. Ary aza voakany ivelany anao ohatran'izao aloha ny lohanao fa sao dia voadona ny fiara any. Tsy erreur tsy ety aminao daholo ny mason'indray fiara. Sansimika anie ty alehantsika ty e. Amin'ity misy fiara milahatra be ty ihany no fiara mitondra antsika amin'ny mazy mandeha fa ry amin'ny ilandrio amin'ny fiara miverina. Inona tsara. Zany ho ah. Fa nga ny alika ihany koa mba manana sansa sa sansalika hoany zany e. Sa ve hoe raty sansa ny dikan'izany ry kiala ravaka. Hitako eo tsika nitafahitsiko etiko ay misy an'izany sansalika izany koa atyko. Tena mandriraka mihitsy anao ty le boy ka. Mba mipetrara tsara fa aza manao toetra milaza ohatran'io a. Rehefa misy zavatra tsy fantatra dia za nontaniana fa azany amin'ny olona tsy fantatrao any no vanavana sy miogaoga ohatran'io. Ka zay rehetra jerena ange ry kiala ravaka to hafahafa be daholo e. Zay kosa fa mba nandeha ihany ny fiarako ty. Odry fa ahoana indray ry kiala ravaka toy ny tanàna be tsy misy elanelany tony a. Aiza mba endrasan'ny olona omby amin'izao. Dia misy tompony daholo ve reny trano be dia be tazantsika ireny sa samy mipetrapetraka amin'izay tiany hipetrahana ny olona ty e. Losany kalany ty indray rero olona. Aiza koa nisy trano tsisy tompony zany ry le boy a. Misy tompony daholo reny a. Waye jereo angery kiala ravaka Nino? Ahoana zao ry trano be miningininginy ry atapoka voany ry. Sady ngozany e izany ry kiala ravaka. Sambatra be zao izay tompony io e. Fa ny aty zany na eny atapotendrombohitra aza dia misy manao trano e. Dia aiza mba lalana amin'izao trano mifanakaikikaiky be zao ry kiala ravaka.
mety mahafinaritra kosa zao raha eny amin'ny trano be reny manapoaka jaby e. Misy lalana daholo reny eny anelanelany eny fa tsy tavantsika avy ety fotsiny ry lehiboy a. Ry trano be ohatran'ny trano ravy ry zao natsoina hoe rova. Iza? Rova? Any Kalarova ve? Fa nga ny trano aty misy anarana ary Kalarava ka. Dia iza zany no anaran'io trano avaratra mitovitovy amin'io? Jacqueline ve? Jacqueline hono e. Andafy avaratra io. Dia ilay iray anaty rova. Ka za ve nahalala e. Le ray anie zany ny rova dia mazava ho azy fa tokony ho Jacqueline le ray e. Fa hoana? Kalarova sy Kala Jacqueline mantsy ny tsy misaraka mihitsy rehefa any an-tanànako sady mpinamana be reny a. Ay rehefa mpinamana be toy ireny dia ataon'ny olona anarana trano mihitsy. Tsy misy idiran'izany io lehiboy a. Fa inona ny ray e. Trano mpanjaka taloha efa ela be natsoina hoe rova fa tsy rova mpiaraka amin'ny Jacqueline any aminareo akory. Ary jereo tsara amin'izay entana rehefa tongotsika. Eto natao hoe apasan'ny karana fa sao dia irahan'ny olona makaty amin'ny manaraka dia ho very. Ary mba fetsifetsy rehefa aty fa be olon-dratsy mpangalatra aty a. Eny ry Kalarava ka zange efa fetsy. Sady izay Kalarava ka zanoko firy taona indray ve no ampianatra ho fetsy. Fa nga misy fetsy noho iza zany tany ambany vohitra. Ahoana? Tsy hitanao nga le nangalarako ny akoho vavin-dra leza le nikotrika iny. Raha tsy fetsy ve vita an'izany amin'ny Kalarava ke. Ataoko ty hatramin'izao mbola tsy fantany foana hoe zany namely an'iny tamin'iny e. Tsy hoe fetsy mahay mangalatra nge ny tiako lazaina ry lehiboy fa fetsy ho ambakain'ny olona e. Izany fetsy zany dia ny olona tsy azo ambakaina amin'ny zavatra tsy misy dikany. Azonao? Azo tandremo nge mangalangalatra ty ka tratra ny fitsaram-bahoaka ty ianao a. Ary andao amin'izay akabiso fa sao dia tsy azo biso otrony ka. Ao aloha tantany ianao miampitoto fa sao dia ho domin'ny tobile eo. Tongotsika? Ohatray marina ary tao tsara be aty zany ry Kalarava ka. Zany ve? Fa izy aloha maimbo tsy toy ny any amintsika e. Sa Kalaravaka ty koa ve no nandefa rivotra. Maty koa ianao ry lehiboy a. Aize reo ange raha tsy manjelanjelatra daholo izay jerena rehetra e. Sady malamalama nge izy zany e. Odry ary iny nitsindrinao iny. Jereo fa voanan'indry ianao dia nisy olona mivoaka ve ry amin'ny varavarany ery. Fa ny olona ty koa zany azo komandina. Tsindrina fotsiny eto dia mivoaka ery ny olona. Soany ery re io lehiboy a. Io fotsiny no mitserina rehefa hiantso ny olona any an-trano fa tsy mikikika tahaka ny fanaonao sy ilay sily ireny. Dray marina nahary tao olona mena sofina be le mivoaka ry Kalaravaka. Vazaha ve reny? Vazaha io. Vazaha manofa trano amin'ilay olona efanao ty manantony ty. Ary mba matotra amin'izay ianao fa himezan'ny olona ao ny adalanao ka. Fa iza koa ary madame Ravona ty olona ty indray no nampandroso antsika e. Come in please. Kominina hono ry Kalaravaka. Andao hiverina fa mahatahotra an'ireny birao mpanjakan'ireny aka. Tany amin'izany kominina zany ihany nitondran'ny olona anay tamin'izay le saika hangalatra novongiandrinako. Tena marina tsy hiverina marina nge hiverina ry Kalaravaka. Tsy ho any amin'ny kominina zany re izay azafady indrindra ary ngamena sofiny tia. Raha Vosilipo nitadiavinay angatsy aho raha Vosilipo mitady andra Vosilipo izay fa aza entinao any amin'izany kominina zany marina e. Mba mangina ho ahy ianao. Midira ny dikan'izany kominina zany fa tsy misy resaka kominina zany teo.
Ary fa za Amerikana tsy mahay miteny gasy io. Mba mahaiza mihaino vao mamaly fa za miteniteny foana ry lehiboy a. Ay, zareo no alalako an'izay fa za mahery mihinan-kanina anao any ry kialaravaka. Amerikana ho afa tsy mahery mihinan-kanina zany. Mila mahay manajo olona ihany koa ianao rehefa aty fa tsy manevateva olona ohatran'izany. Ary madame Ravao sy monsieur Philippe koa ny anaran'ny mpampiasanao fa tsy Ravao sy Philippe zany. Mamenatra olona mihitsy ty. Ravaka marina. Nindra vao manahoana daholo nareo aty? Salama rehetra tonga soa kia. Mandrosoa nareo. Mandrosoa e. Dia mipetrapetra. Ao mipetrapetra azy tovolahy. Ere. Inona rehetra mahazo ny ty vahiny nety ny ty ravaka koa e. Ary to tsy mipetraka ary ty fa tolosana jajirika fotsiny eo. Mipetrary e. Mipetrapetrary tovolahy. Mipetra ondry lehiboy fa ina ihany koa ary tia. Sa tsy mahay miarahaba olona koa ry tianao. Ka inona fa mipetrary ianao a? Izy ry neny manitra ny lehiboy aminy a. Dia izy kosa ny patron anao manomboka izao ry lehiboy a. Nendra vao ny anarany. Dia faly mandray anao ato aminay zany dia miarabanao ihany koa tonga soa. Ore masa daikatra nefa tsy maintsy tenenina ihany ty ravaka fa masisosiso ny tovolahy zany. Somary mitovaka kely mihitsy zany fofony zany. Aleo nga mba atsoko i manitra dia asaina mikarakara rano andronao ka. Aka oko zao ihany fa tsy maninona ka. Fa nahoana? Sady tsy masiso zany ry madama fa fofole tomabila nandehananay teo zany e. Na mety fofole bononoka sy ketapotsiny entin'ny kalaravaka. Sady zange vao tapabolana mahery kely zay no misasy e. Tsy tokony mbola isasy zany a. Efa tapabolana mahery? Ie. Tena tsy lasy zany a. Mila misasy isan'andro ny olona ry iza moa kely anarany teo ravaka. Lehiboy ka. Sady mila mamolaka kely mihitsy ianao fa somary mafimafy loha izay ihany io zalahy io a. Sady tsy mbola mahita tsindry sy avaratra eto Antananarivo no tsy mahalala ninona mihitsy. Vao sa maneno rano mantsy izy vao nanisaka zany Antananarivo zany ko. Manitra! 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 Ahoana e? Mbola misy ataoko nery neny aty matoa tsy mbola tamy. Avy vetivety re enao aloha e. Ahoana e? Oay, ravaka marina. Aiza ndry efa tonga e? Bonjour ndry. Misy mamofona be aty zany a. Bonjour akia. Elaka izy zany a. Ary iza koa ty olona makota be nentindry aty ty. Sady mahasiso ane izy zany ravaka e. Ay mihitsy ilay mamofona be ato. Marina tsy ahafaty mpamosavy mihitsy zany fofony zany. Marina na le WC tsy misasa ray volany reny aza tsy mbola azo no zany. Andriamanitra ianao fa mba ho linina retrony e. Marina tsy mitovy amin'ny soba akaka. Jereo angeza mipataloha fa tena mifintsy toy ireny tsy mipataloha reny e. So dia mba tsy olona arotony fa saro-bakoly. Ny tanany amin'izany feno zavatra manjelanjelatra be dia be. Ny masony feno lokoloko be. Ary iny ty mampivanaka anao ty anako. Io re izy entso dia atoroy azy ny doso fa mila mandro kely izy aloha. Neny fa maninona raha saina makarana izy dia ery akaiky ny zaridaina ery no asaina misasa aloha e. Raha io very neny ny saika eo amin'ny doso eo afaka ny fofona raha herinandro ary. Ka izy anao mpandro azy eny ianao. Atoroy azy fotsiny re ny doso fa aza mila raha eo ndria. Si neneneny koa zany. Inona koa angany ny tondra nantony olona tony aty.
Za indray izao tia ny voasazy. Mandany ianao manaraka azy ry leboy a. Esory daholo reny akanjonao reny fa mila misolo akanjo mihitsy ianao io. Tia misy akanjo isoloanao dia esory reny kototrao reny. Ka efa tonga ihany izy io fa aleo amin'izay ary aloha angamba ary ny indra vao andeha kely mandalo ihany manaraka rehefa malalaka tsy miasa. Mila mamolamolaka kely nareo. Eny ary kia, misaotra betsaka, misaotra indrindra retsy a. Io ny dosy dia ao ianao no misasa ry le firinga velona ity a. Oa, draiko io zany mba vavaintsala kely ty. Zazakely tsy ampiray ranon'orana io tiako maniratsira olona toy izany. Ary zanga tsokosy an'ity e. Zanga vadiny ty nataon'ty an'izany. Ianao anie mpiasanay no atongavanao ato e. Ianao no tokony anaja fa tsy za indray no niterenao anazanao eto. Ary inona no mampivanaka fa tsy misasa ry le zezika be mandehandeha ty a. Angony tsara ny tsikoko nyty ambolena katsaka sy voninkazo. Ka tsy misy rano akory ny ato ry le zanatsobakaka ty e. Fa ninona ny an'ity no mijery e. Tsy hitan'ity anga io robinet io. Ty tena olona daika be tsy misy ilana azy mihitsy. Ay, ze rano e. Tany maina be no hitako eto. Sady malama be nge izany re olona e. Inona ihany koa izany robinet zany robera zao ny fantatro. Tia ny ahodina dia mandeha ny rano ry le atala-petia. Atao ohatran'izao. Fa toy ny hoe tena olona avy any anaty ala mihitsy ny nalainy dia rehefa idiny izy dia ahodina makaty. Ahoana koa zany loha rano avy amin'ny vy kely zany le retsy a. So misy vazimbo ato. Oandray ary tena mitsiforitika be izany a. Hita mihitsy hoe tambany vohatra. Rano amin'ny pompy avy aza tsy fantatra. Eo ty fa lafa. Loza koa zany marina. Anaka ty fotsiny nahodiny dia nitsotsorika ny rano. Dia atao ahoana zany ty? Andraso hoe. Dia inona koa moa zany no sasaiko eto e. Dia kanjo meno madama aza mbola vaovao be ty. Aleo aloha zany asorina daholo reto akanjo reto ary e. Dri ary toy zany nanefa le rano teo e. Andraso aloha fa tona hodiny kely toy izao le izy teo a. Zay kosa fa nandeka. Ay, ohatry marina. Ary to rano mamay bertony e. Maya marina. Loza. Tezika angamba le vazimba dia rano mamay be ny nalevany ko. Tena aleo mitsoka fa so aolany ato ny tendako ka. Vonjy aho e. Vonjy aho. Maya. Vonjy aho fa maya ary olona. Andriamanitro, fa ino ty ataonao? Anaoviny akanjo ry leboe fa aza miboridana ohatran'io a. Zereo tyanao raha tsy mianjaka be ohatran'ino. Madama. Efa vita ka. Tsy tamin'ny madama angafa efa madio io. Sady zany. Tsy olona avy ny sasa mihitsy raha izao fahitako anao zao a. Fa maninona ianao no tsy misasa? Andeha alaiviny akanjonao dia anao viaingana. Efa ny sasa ka. Teny efa ny sasa mihitsy. Madama ve ahoana e? Fa hono aloha madama. Ahoana?
ary ataovy mahity tsara ny akanjo le boa fa aza atao mivadika ohatr'izao a. Ay tokoa moa fa ny vazimba ty moro madama rehefa tezitra dia rano mamay be no avoakany kony iza no nilaza taminao fa misy vazimba ty aty Antananarivo ve izy vazimba ary le boya ataoko ty kisoa daholo no mameno ny tanàna ty nga ny vazimba tsy hoe matahotra kisoa. Zany ve madama? Ie, ary ny aty Antananarivo aty ihany koa zany ao an-trano ihany ny fatsakana fa tsy mba mandeha any andrefa tanàna toy ny any aminay any ambany vohitra efa misy pompy ao dia ao ihany no matsaka fa tsy mila mandeha any lavitra any. Fa inona aloha ny antony anontaniana an'izany koa Ay ve madama ka tsy zany madama fa matahotra vazimba fa tsy zany to misy vazimba mandefa rano mamay be zany ange ato aminareo ato tezitra mafy tampoka angamba izy dia pipi mihitsy narefa fa mamay be Andriamanitro, sao dia le sofo ao ary nolazainao fa vazimba mandefa rano mamay. Avy mihitsy aloha ianao aty. Hoe ahoana? Hitanao ty? Io? Io no mahatonga ny rano mivoaka eto mamay. Mafana veto amin'ity zavatra lavalava hitanao ty ny rano dia mamay ho azy izy rehefa mivoaka avy ato. Azonao? Hitanao io? Vare madama ka. Misy mazi ohatran'izany aty Antananarivo aty madama misasa amin'izay ianao dia mandana aloha makaina fa raha pitso angamba ianao vao manomboka miasa. Fantatro mantsy fa tsy mbola nisasy izany akory ianao fa matahotra rano mamay. Fa inona moa zany ry madama le asa ataoko ato aminareo to tsy misy omby andrasina na zezika ho toma toy ny any aminay akoriko sa vare misy ihany fa tsy hitako hoe tsy misy zany aty karakaran'ireo zaridaina hitanao ireo ny asanao dia manampy amapiritrano dia mividy loaka any an-tsena dia ohatr'izay. Fa aprimo may zany trano ry madama, trano be ty ve ety aprimo zany dia zany fotsiny kosa ve ny asako ry madama dia mandray karama ihany ve anefa aloha amin'izany asa zany sa hoe ahoana mandamy trano re zany le bo fa tsy mampiritrano ahoana ianao no tsy handray karama mandray 4 alina sy 1 hetsy ariary ianao rehefa mifarana ny volana. Izay no ny fanarana Isiravaka sy ny mamanareo fa tsy niteny tany aminao nga izy. Vola be zany ve ry madama ataoko inona dôlidôly ka tsy mila sady zay indray ny asa ataoko zany tsotsotra kely daholo karamako taloha zao anefa to 2 alina ariary isam-bola nefa tsy laniko so dia mba ampakaiko amin'izany ary ty ianao madama marina moa sa moa hoe mila fetsifetsy rehefa eto Antananarivo eto madama tonony zany karama zany le boy rehefa eto Antananarivo zany azy efa mora loatrako fa raha 2 alina zany kosa ve kely loatra dia mba ataonao inona daholo koa anefa zany zao ny vola raisinao aloha raha ny fahalalako anao mantsy toa hoe sady tsy manambady ny tsy manan-janaka. Ekatra tsy manana zany mihitsy ary madama lazainkiala ravaka fa mandany vola hono reniko no ka ataonao inona moa zany ho an'ny karamanao raha izany to tsy valianao akory anie ny karamako tamin'izany aloha madama lany ny kala-pira-pitsesitra daholo iza vavy mandray volany amin'ny patron dia arahany rehefa makeny atsena dia angatahany daholo ny volako dia tena tsy manaiky mihitsy izy raha tsy lasany any izy rehetrarehetra pira-pitsesitra mba afako zany anarana misy anarana ohatr'izany ve any aminareo fa sipanao anga zany tsy sipako zany ka efa niteny amin'ny madama fa tsy manana an'izany sipasipa zany aho
pirapitsesitra no mpandany volako any. Ka tsy mbola nahenao an'izany anarana pirapitsesitra izany mihitsy aho a. Sao dia mba tsy izany kosa ny anarana enao kosa mamorona tsy dia haiko tsara le anonona-nkala ravaka azoko. Prinsesy mosa prinsesa prinsiasy tena tsy tadidiko ka. sao dia mba prinsesy kosa tena zany mahitsy le anarana fiantson'nkala ravaka azy fa tsy haiko manonona ary mahadama. Tsy dia mahay manonona an'ireny anarana teny farantsay ireny mantsy ako. Ary madama ty aloha tena mahay maminany mihitsy. Aizaka tonga dia fantatry madama le anarana fiantson'nkala ravaka ny pirapitsesitra. Iza moa le nanonona amin'ny madama azy teo prinsesy re avy ireny prinsesy. Tsy azo omena sipa zany ny vola ary le boy fa tadidio tsara fa mpanataka fotsiny ireny. Ary efa tena vady mihitsy izy dia tsy maninona tsony omeo vola. Ka zany angery madama efa saika lasa vadiko manitsiny fa lasa ny zalahy Tianao koa ngamba vendravendranako. Le bandina akazy ihany koa mikata be dia tonga dia tsy nahazaka ny lamba ny kala pirapitsesitra ko. Efa hoe prinsesy ho afa tsy pirapitsesitra izany. Mahita resahana mihitsy tianao ty. Mandana misasa amin'izay fa aza lozana mampiresaka eto fotsiny ka. Iza foana ihany ary zany migodigodina sy mamovaravarana tsy akijanona izany. Mpamosavy ve? Andro vo amin'ny 4 sasany maraina nefa izao. Sa ineny ve? Tsy misy atoriana mihitsy ka. Aleo rangahy alerako any mihitsy fa mandreraka. Neny 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 ve zany sa izy za ihany demoiselle. Ile boy ihany ty. Fa inona ihany koa no mbola ataony ty ato? Fa ty ve misy fahavazana fa hoe za mity andro vao maraina no mivezivezitro ny adala ato? Sa tsy tamana sahady dia andeha hitsoaka hody sa andeha misavy sa avy nangalatra ny entanay? Draiko io zany vavany ty. Tsy ianao ve ndeha misavy amin'zato pozinao zao hoe jereo angety izy fa miboridana tanteraka reny mpamosavy tratrandro marainy ireny ny tsy hitako lahy. Sady tsy mahalala mienatra kala kely ty. Jereo zato nono be anao fa mitarozaka tahaka an'ireny zavoka masaka potony ireny. Rehefa tsy ho lafo 300 raha amidy eny an-tsena. Mba hampanginy kely ny vavany tiry le tambany vodabe ty velesiko amin'ity hidy maravarany eo ny lohany ty. Ka mba asio sarony io nono be an'ity io dia hampangintiko ny vavako ty ihany tsy mahalala mienatra voalohany teo. Ino ny zato mitabataba vao marainy zato Andray, fa ahoana koa ty pozinao ty ry manitra? So ty ansikina fotsiny ve no entina mandehandeha aty? Ny adalabe aneniny tsy mahay mipetraka tsara fa andro vao amin'ny firy dia efa manakorotana olona matoroko. Saika an'olana mihitsy ngamby io. Jereo ty poziny. Manirikiry velona tsy. Masisy be neny sady maimbo elika be. Mba ty firy deodorant io ry neny Tena mahafaty mpamosavy ny fofo keliny Fa maninona ianao no manakorotan'olona vao maraina ohatr'izao ry le boy Lasa ianao avonjeo ny efitranonao tsy mbola ora fifoazana zao. Olona misy aretina mihitsy angamby toy ny olona netiny neny aty an-trano ty ka.
le boya fa inona ny zavatra saika ataonao teo marina ve fa saika an'olana andanako ianao olona mitovy amin'ny tsy boboky iny ihany koa ataoko iny harery madama izy mihitsy nefa tsy mahay mandeha raha tsy miolakolana fa za koa ve an'olana azy eo anga iny lamba no aolako fa inona ary ny zavatra saika ataonao teo andro vo amfiry zao ka tsy zany anie madama fefa zatra lemfo amin'ny 4 maraina any ambany vohitra rehefa mampiosy tany mbary ary madama de tsy mahita torontsony rehefa oratoan'izao zany ny antony tsy nampatory ateoko saika moany madama mihitsy iny fo iny saingy tsy hitako izay natoriany madamako ay ve meveriko fa tsy tamana sady koa de nde hitsoaka odiko rehefa tsy mianatra ohatr'izao ny mpianatra de amin'ny 9 maraina vo mifotsika ka mandana aloha miverina matory fa vo maraina loatra zao or madama marina andro rehefa ohatran'izao very madama de mbola atory tena tsy mahita torontsony aka mandana aloha miverina any rehefa tsy mahita tory mipetrapetraha ao fotsiny Ny étudiant dia manana fitaovana maro samihafa ankoatra ny stylo, fitaovana fampiasana ampianarana toy ny kahie isan-karazany, ny fitaovana fampiasana birao maro azo safidianana. Stylo l'étudiant tsara bika, maharitra, mahatsara soratra, sady tsy mitakosina ny soratra, sady tsy mandoto tanana. Izaho l'étudiant foana izay, ary ianao stylo l'étudiant satry foana noratra. Efa te hianatra zany ary ndriky hianatra sady indray ve tena tsy amin'izany mihitsy inona tsy akamono ty be ny zavatra tsara miandrindry omany ny fidirana mahazo fiainam-bidy amin'ny finday raiza 53 hatramin'ny 7 oktobra ary mandray sanjara amin'ny tombola izay azahoana loka mbola misy smartphone hafa koa ka tonga avy any amin'ny toeram-pivarotana Orange. Orange. Efa nifovy ny tato otre efa ela mihitsy ano ny foka tsy nahita torontsony atao ariana an'le zany foty aoko efa nahazo aina tsara zany ianao ko otre fa zangamba reraka izany madama ka andao amin'izay ary ianao entina mijery ny zaridaina ho karakarainao dia atory ny fandrahoana sakafo ao an-dakozia mahay mandro sakafo moa ianao ty loha sa tsy mahay mahay tsara madama tena kapoakako mihitsy zany mahandro sakafo zany haiko daholo na mahandro sakafo na manandratsiraka tsara be fenao zany efa mpahandro sakafo foana rehefa tany aminareo tany sa ahoana no naizanao nahandro sakafo nianatra fandrahoa sakafo ianao efa taletany men'Andriamanitra mihitsy io madama mbola tsy teraka akory aza angamba de efa voaositra ho mpahandro sakafoko efa lova avy amin'ny Jesosy re io madama ka andao ary re andao ireo ny sakafo karakaraina io amin'ny gony io ny varitsika de atao vimpolony kapoaka satria rehefa sabotsy ohatr'izao be olona ato ka sao de tsy ampy ny vary tonga mitsidika aty daholo mantsy ny fianakavianay de tonga de karakarao reo fa zaho any an-tsena any aloha hijerijery zavatra sao mba misy azo vidiana ihany any azay de rehefa masaka ny sakafo tonga de afaka mikarakara zaridaina ianao mahazo mandry ivony no vato ianao madama atao indray mahandro zany reto eno
vesatra koa reto entanyreto ka za koa aloha ny diso tak'izay nentina nanaraka ihany le boy zao aty mizaka ny tserany so ihany aloha izy fa hoe efa zatra mikarakara sakafo disy ihany le nilazain-dravaka raha hoe mbola mila volanako zao akingany zao ny dinihana izy nefa to hoe mbola mila mamolaka be hony fa efa totsy nanory-nininina n'le boy akory aza fa avy de hainy daholo ny zavatra etra to ohatry maro adinindray reny lakile ny vavahady so ihany fa ohatrano le vo fa raha zany angamba de tsy tafiditra tranondray loha fanenona aingana sonery za nefa tena reraka indre valaisay zay ihany koa ary izy ity nitotsy mamova vady mihitsy andreraka zany koa raha olona reo ndray averina fa tena tseny ny ve le sonery sa hony andreraka raso jereko eto amin'ity makarakara ity Andriamanitro anao aika iaho ihany moa ty le boy ty nefa de tsy mamaly mihitsy mahita kosa ty androany fa zao sady de efa mianatra ny be marenina inona ary ty mampivanaka azy inona re ty andrandrany jereny any ambony mihitsy aloha de antsona mihitsy ka le boy le boy voay ty vavady ty fa inona ary ty mampivanaka be ohatran'io atsiravina madama fa aizy madama zany aty amin'ny vavady le adala be ty fa inona ary ty mampiakanakana anao eo matsiravina ny olona efa reraka fa voay marariko io zange zany madama fa maninona ny navelanao mijajirika fotsiny ao mbavady eo mandritry ny adiny firy fa maninona nefa madama ny jajirika fotsiny tao fa tsy niditra fa nga madama va inona mpandrosoana vao mahay miditra inona ty vava sady madama nge vao niantso ahy de ny vahako fa efa ela zany madama ny tao efa adiny firy any tao marenina nga ianao tsy maheno ny sonery maneno mafy be ao ambonin'ny lohanao io tena olona tsy misy ilana azy mihitsy tony ka zany mihitsy ange madama nahagaga teto fa nga ny telefonina ty aminareo antony eny ambony eny telefonina inona nisy niantso mantsy io teoko efa isaka tady tohatra mihitsy anakarako an'ilay izy saingy to tsy nahitako sady namerimberina imbetsaka mihitsy le olona raha le fahenoko azy teo tsy mijanona ny aneno mantsy io teo io telefonina boribory kely eo ambony eo io mihitsy angery madama no nampitanakanaka teo fa le boy ty ve lasa daly fa nahoany telefoniniza koa no iantony eny taiza zao zany telefonina naneno zany raha le feo teo aloha madama to teto eto mihitsy izay io ry madama tena io mihitsy hitanao boribory kely ambony io saika tsy me ihany raha ny atezerako fa de tena olona mandreraka ianao sonery io ry le boy tsy mahalala sonery indray koa nga ianao ty mo tsy mahalala sonery ve nefa ianao de ahoana no afantaranao telefonina so de mba modigisa fotsiny ary ty le boy ty tsy modigisa zany re ary madama sady gisy zany ange ka vorona raha tsy endrika be fa tsy bogosy kely to azao ka taiza hoany nafantaranao telefonina ary ka ikala ravaka ne manana an'ireny de mitendrery foana izy rehefa any ambanivohitra fa miresaka amin'izany olona zany onto de fa nasainy resaka ihany koa za aza loazana mampiresaka fotsiny eto fa mba raiso aloha reto entany reto
efa masaka koa ve zao ny laoka nasaiky nandrahoanao? Ohatry efa tena masaka mihitsy ka le boy angety tsy ela amin'izany mihitsy sika madama. Ary ny vary aloha nanahoana masaka ihany. Ohatry efa vita kalama avokoa zany rehetrarehetra zany madama, fa somary nisy olana kely fotsiny le vary Olana ino? Ny vilany madama mantsy somary kelikely zay ihany ko. Fa olana ahoana fa kely ahoana koa ny vilaniko? Ka indray ianao sy ny kakahanao fa nisy inona? Ary mikisa mihitsy aloha ianao hijereko an'izany mamatsy ravina. Dia mba nanondrana tato ary. Andriamanitro, fa ahoana koa ty vary sady mivongovongo be ty ny matavelona, fa tsy nandrahoana nga ty vary ty le boy sa matahotra ny tsy ho voky ianao dia nataonao avy roeny ny vary? Tsy mba vary folo kapoaka kosa zao vary efa 700 mahery ty veny ny kapoaka dia mbola atao ohatr'izao ihany le boy Ka madama ihany ange no niteny hoe atao 20 kapoaka ny vary arotsaka. 20 kapoaka ahoana? Voafolo kapoaka mahery kely fotsiny anefa narotsako dia efa fiaino sahady le vilaniko. Tena tsy niteny izany taminao fa aza mampandainga eo ianao mandreraka ny zavatra ataonao. Tsy misy afa-tsy fanafitoinana tena ohatry ny leo ihany ka fotana mafaty. Raha izao kosa no mitoy tena tsy lasa tsony. Tsy ho ela mihitsy ianao dia tena hoe solo-pato. Aleoko mihitsy tsy mahita anao tsy miasa ato aminay tsony. 10 kapoaka ve mivary nasaina narotsaka ao dia 9 kapoaka no ray atao 10 kapoaka fa tsy 9 kapoaka. Tena sady mareny ny tony ny dondrombelona tsy misy ilana azy. Roa kory ianao. Ka kosa re madama, aza roa an'izany re madama, za nge mbola tamana ty sady tsy mbola te hody an'izany re, fa le loka kosa nge madama ka vitako tsara be aho io ange mbo jereo aiza koa zao zany koa tsy efa nanaparana ny abadona ao jereko io anaty vilany io re madama. Andriamanitro, fa lozinina indray re ty tena leo anao leo tanteraka anao lasa ianao mandeha any dia ny zaridaina karakaraina fa tsy misy ainao mihitsy kay ato amin'ity lakoziako ty na dia kely aza tena matsiravina lasa ianao. Zany very madama fa manino io fa manino io tsy mety nga io ry madama. Aiza daholo ny episy rehetra nataonao dia inona ihany koa tony rony be ray vilany be sahala amin'ny azo anasavy tongotra fa nataonao ahoana ny nandro ty poulet sauce ny nasaiky ny karakarainao teo fa tsy roray vilany be ohatr'izao. Maninona tsy miteny fa mitananaka fotsiny eo ty. Aiza ho any episy ny nataonao? Ka za ve naalala ry madama ny enay tsinona rehefa mahandro koa any ambany vohitra dia atao mameno vilany ny roniko fangahandrahoana miaraka amin'ny akory madama ny piso Piso inony? Saka nge zany piso zany Angan saka fihinana ty tamin'ny marivo aty Tsy niteny piso taminao zany fa episo Aiza daholo le fangarony miaraka tamin'ireto laoky reto, aiza ny tabia, aiza ny tongolo, aiza ny persila ny rehetrarehetra. Nisy an'izany teo. Inona daholo zany lazainao zany rery madama tsy misy fantatro ange zany Retsy nataoko aty anaty fanaripako retsy ny ahitra sy ny vilona miaraka tamin'ireo laoky reo fa sao dia mba reo zavatra tadiavin'ny madama Aiza? Misy ahitra sasasasany retsy mantsy mifangaro tamin'ilay laoka ataoko. Tena efa olona dala vendrana mihitsy. Andrekako io. Fa maninona ny reto no nataonao aty anaty fanaripako? Fangaron-daoky reto fa tsy ahitra sy vilo izany le donto velona ty Mandreraka ianao. Lasa ianao. Lasa voninkazo karakaraina. Eny ary madama. Dia atao ahoana zany reo voninkazo reo madama? Avaina dia tondrahana fa atao ahoana indray? Fangatsy efa mpanao an'izany koa tany aminareo. Esory ny aidratsy dia tondrahana rehefa vita. Aiko io zao zany sa tsy ay? Rehefa tsy ay dia ahorony teny zao netana dia mandana mandeha moto fa tsy misy ilako anao ato. Oka re madama fa toko tsara. Sady aiko re zany Hitako.
Tena reraka tanteraka izany. Soa ihany fa efa ora fisakafoanana izao. Sady tonga dia mba mihinana fa tsy vohikarakara intsony. Ohatray, fa inona ary ity ataon'ity mpiasan'ny neny ity e? Fa maninona no nadiana toy izao avokoa ny zaridaina? Amin'izay indray tsy ajainy intsony ny fahadiovana fa ataon'ny mparitaka eraky ny tokotany ny fako sy ny voninkazo no adiany. Fa izy ary neny, sa izy mihitsy naniraka an'ity hamotika an'ireto voninkazo reto? Dia maninona nefa n'ilay voninkazo tena tiako indray no nongotany toy izao? Efa gafy kosa izao ataony neny izao raha izany a. Fa iza no naniraka anao hamotika ny voninkazo koeto ry le tambany voda aty a? Mahita raharaha amiko ianao androany a? Ay, efa tonga ato kalasobakako ity e. Ary mba iza no naniraka anao hivazavaza amiko eto e? Sady ahita raharaha hoana ary dia mozelona kely fa tsy efa raharaha angazo ataoko izao ka. Sady madama no naniraka hikarakara an'ireto raha tsy fantatrao e. Dia hoe sorona daholo izay ahadratsy eto fa manimba voninkazo fotsiny e. Ahidratsy no nasaina nalanao, dia ny voninkazo koa no potehana ohatran'izao. Tena tsy misy saina mihitsy ity. Ary ale mandeha any, ale! Araizy neny? Neny a? Neny a? Neny! Fa inona ihany re izao misabasabatsy ohatry ny olona zany izao nareo a? Fa misy inona indray e? Zany ery neny ka tsy naniraka olona hamotika ny zaridainako e. Fa ahoana izao ry neny? Andriamanitra ô! Fa inona indray tsy nataonao tiry le boy a? Tena mba mahatsiravina mihitsy kosa ty lasa ty mody any fa manirikiry. Madamo, mbola tezitra ampifoana moa izany madamo. Fa mahafaly indray angano zavatra nataonao. Sa inona no tianao lazay? Madama, toa malahelo ny any aminay angeza zany e. Sao dia tokony hody amin'izay ary madama ka. Inona ary ty ataony ity? Aleo aloha mody tambatambazana ihany fa sao dia lasa mody eo tokoa ty tsisy anatitra ny ty mihitsy eo. Ravaka raha teo elaela izay tsy mandalo. Fa mba malahelo an'izy ahoana ty le boy e? Malahelo ny vadinao sa malahelo ny sipanao? Fisanga ary madama manana an'izany tsony a. Efa lasa ny zala kalapira mitsetitra sy kalabrizy hitiko. Tsy misy tsony amin'ny madama fa vao hitady indray raha hita e. Izy indraiky io moa izany izao ty Brigitte moa. Brigitte ozy ianao teo? Sao dia mba tokony hoe Brigitte indray izany izao. Tena izany mihitsy ry madama. Fa taiza ary nahafantaran'ny madama an'izany e. Zany efa tsy mbola niteny an'izany amin'ny madama akory. Fa zany nga nilaza hoe fantatro e. Le anaran-diso nolazainao fotsiny nahitsiko teo. Ay ve, fa hono tokoa madama. Rehefa inona tokoa moa ny mpiavana vao mahazo mivady e. Mpiavana ve hivady zany ry le boy fa ty le boy ty zany tsy n'olona adalany. Tsy misy mpiavana afaka mivady zany. Raha tsy hoe efa havana lavitra be anga le izy. Tena zay mihitsy ry madama. Mpiavana lavitra marina kay moa izany le izy ko. Ary afaka mivady zany zasika lavaka raha izany e. Inona hoe ty loza lazainao? Fangatso hoe zanadralanao ravaka e. Dia maninona raha zanadralahy io ka? Mbola havanao zany le adala be ty a. Anambady havana. Ka havana fefa havana lavitra ry madama. Izy zao efa any ambanivohitra fa zange ka aty Tamarivo e. Sa moa mbola eto Tamarivo izy ry madama? Tsy izany no atao hoe havana lavitra ry le boy a. Ny alavitra risako eto a dia tsy hoe elanelany tany fa roa mpihavanana misy eo aminareo. Zany hoe havanareo ravaka. Ay ve, zany hoe rehefa olona roa zany dia roa mpihavanana fa raha telo trasy madama ary kialavavy pitsana zanaky madama iny dia telo mpihavanana.
dia rehefa firy fihavanana izany vao mahazo mivady mpihavana raha izany ary mahadamo. Fa tena tsy azonao mihitsy ve ny zavatra lazaiko e. Fa maninona ihany ianao no mandray atendrona ohatran'izany foana ka. Rohy fa tsy roa. Tsy malala rohy anga le boy ity. Rohy. Tena tsy mahafantatra an'izany aho mahadama. Raha voaroy dia fantatro. Reny voaroy ireny mantsy ny sakafonay silesily rehefa miandro ombiko. Roy izany a fifandraisana sy fifamatorana misy eo amin'ny olona samy olona. Mety io vokatry ny ray iraisana na vokatry ny fanambadiana ihany koa. Ohatra hoe zasy ianao na ianao sy ravaka na manitra sy za sy ny sisa. Azonao amin'izay? Ay ve. Za ve nahalala ry madama fa maheno olona miresaka hoe rehefa havana lavitra dia azo alaina vady a. Kay moa ka misy an'izany roy izany koa. Zay zany mahatonga an'ilay hira hoe tsy misy roy iny e. Ary tongotra io ve hoa tsy mba mainiainandro ny tianao tsy mba mikapa. Tsy manao kiraro. Fa maninona ihany koa ka ny tongotry le boy ity mipelaka be ohatran'io e. Ka tsy mety any ambanivohitra ngery madama izany tongotra kelikely izany fa tsy mahaosy tany ketsy e. Aiko misy izany a. Ka indray tsy hitako. Misy an'izany mihitsy ka. Za aloha tena tsy mety amiko mihitsy le mahita anao manao pieds ohatran'izao. Andaotsika sy ianao any an-tsena dia vidana kiraro ianao aloha fa tsy mety izao pozinao izao. Sady mba manararoatra mijery tsena ianao amin'izay. Dia mba hitanao hoe rehefa irana dia aty izany le tsena. Tena marina ve madama? Ay ve madama ity mahafatifaty be toy izao rehefa miaingo e. Tena tiako be madama e. Inona tsara hoe ry le boy? Tena tiako be hoa le miantsena madama. Indrindra moa fa le hoe hividiana amin'ny madama kiraro ako. Sady le bandiny nakanikala-pira-pitsetitra tena manao kiraro be mihitsy ko. Mino afara manao kiraro ihany koa zany dia mety ho zakako ihany le zanako madama iny eo. Inona tsara hoe? Zanako io izany tadiavin'ny teo adalaina. Roako tsy asa tsony raha ohatra ka manadaladala ny zanako fa dia efa miteny aminao azay a. Le zanako le vehivavy adaladala iny ho ahy. To adala fetsy ihany ty le boy tika. Atao hoe adala misy saina ihany. Atao hoe manatsaina totra mitapitapy izany indraindray. So dia mba modigisa fotsiny ary ty fa misy zavatra afaka otrehany ty ato. Tsy mampaninona ny olona mihitsy mantsy amin'izao no manetry tenao mpiasa trano ahafahany tsikilo izay rehetrarehetra mombamombanao sy izay fanananao. Dia sanatrika izany tokoa ve nefa toa tsy mino ihany a. Raha afaka ihany koa ve moa dia avitan'olo baty mafana. Tsy marina kosa angamba izany ahako izany. Nefa tsy kiaritra ihany indraindray fa ohatrany tia mitsikilokilo izany ihany ty le boy ity a. Isaky ny makany midosy za na himanitra dia ohatry ny arakarahany izany foana. Aleo fa hitany an-dalana eny ihany. Boy izay tamana ihany visa mbola nanondrana ohatran'ny fanoany ihany. Aleo mihitsy aloha mandalo kely any amin'ny endravomy alohan'ny tenana any ambanivohitra fa sao tsy tamanao iny ka. Dia roviana nefa ny andalo any. Raha pitso zao tsy afaka fa alaka misy indray tsy maintsy mandalo eny nosy be. Aleo mihitsy angamba amin'ny herinandro ambony vao mandalo iny. Tonga dia aveny any miala rehefa hitina any ambanivohitra. Sady iny koa ny mbola andraisana bus dia ho aiza izany nefa androany. Hoy ny sotry. Aleo mihitsy mandehandeha iny aloha sao dia mba mahita zavatra mora anampiana ny voan-dalana motoka.
Fa hoaiza izany sika madama? Ho anetseny hividy kiraro anao fa hoaiza indray moa tsy tadidinao sady anga? Zahay mihitsy angely tsy hahafozako anao ty mankarakara ary mba aiza marina ho azy any raha lipo vadinao zany madama. Fa tsy mbola hitako mihitsy ny efa elaela ihany izay nahatongavako teto izay Fa iza no niteny taminao hoe raha lipo ny anaran'ny vadika? Fantatro fotsiny ka. Tsy lazainka laravaka tamiko akory izany fa fantatro fotsiny Ay, efa maty izy ka. Efa taona maromaro izay ny nafatesany. Dia madama io izany amin'izao tsy manambady tsony. Zao hitanao zaoko. Inona koa izany fanontaniana daladala izany? Olona efa maty vady ve hanambady indray? Kay ve mitovy ihany izany zasy madama Mitovy ahoana koa? Ary zasy madama ange izany tsara miaraka ihany raha izany Maninona ry ty adalabe ty? Samy tsy manambady. Koa ny madama sa vomafy ve amin'izany madama? Aza manadala saina eo anao fa mahasosotra taiza koa nisy mpiasa sy mpampiasa hifanambady. Kondrana. Ka marina ange izany andao izany tsika sy madama hiaraka fa na vomafy aza tsy maninona fa mba mandefitra kely madama mantsy efa niteraka za mbola virjiny any eo. Adala mantsy efa miketrika ty ve maninony? Fangako ny lehilahy misy an'izany virjiny izany, vehivavy ihany misy an'izany. Ary janony ihany koa izany fa mahamenatr'olona kondrana. Fanga tsy ny olona tsy mbola niteraka ao natao an'izany ry madama. Janony ihany ho azany resaka izany fa mahasosotra ka. Ary jereo tsara ny lalana fa azelozana midananaka fotsiny ihany sao dia domin'ny fiarany ty. Leboy, ataovy any aminao any aloha reto volo reto fa ianao mba lehilahy dia mba tsy sahy mifangaro paosy rovainy. Dia maninona raha lehilahy ry madama? Ka ianao re mba atahoran'ny mifangaro paosy reto. Tonga dia ataovy any paosinao fa sao dia very any to dia holozy eto. Ataovy any amin'izay paosy lalindalina ho any. Madama, inona? jereny madama nge raha tsy aty amiko foana masony ry demoiselle kely tsara tarery Aiza sady kopahan-tanana mihitsy ange ary madama jereo anie sady manja ange izany tara amiko mihitsy angambo io. Aleo aloha epita kely mihitsy vetivety andrasanao vetivety Fi anao ty ve adaly? Miverena anao fa mpivarotena ny reny. Aiza koa izay hena midiny eo tsy mpivarotena izany re io Aty ianao fa tsy mivilivily ihany, mpivarotena ho any fa tsy mpivarokena. Aza taritaritina toy izao arery madama. Kay adala mihitsy ty tena raha namposiko anao ohatran'izao tsy netiko taty. Ny lalana zorona fa aza lozana mierikerika any. Tena be fielonana mihitsy ty madama ary mety saro-piaro angamba izy matoa tsy navelan'ny resaka tamin'ilay demoiselle kely teo ka nefa ingeka manja kely izy sady mahatsindry ankalapira-pitsiasitra tsara zao iny za mihitsy nikopakopahan'ilay demoiselle kely teo fa ty madama ty be fielonana ary mety tia ihany zany ty raha izao no diniana ary mety bogosy ihany angamba ty matoa atson'ny sipa kely toy ireny ka tena iverenako any rangahy iny sady izy ko nge manja kely noho i madama neny madama ny tare efa miketrona fa nen'le teo mbola tena zenina kely mihitsiko
dia ahoana nefa ny fomba hiverenako any? Hitako rangany hevitra. Aleo moa dia fiainako hoe tsy tia madamy ity dia hiverina. Tena mety izay. Ary zaho tia kay tena fetsy mihitsy tsy maintsy zakako iny androany. Sady vao zakako iny dia tonga dia entiko any ambanivohitra anondriako any kialam-piram-pitsetsitra. Ary aleo hiafy ny eto amin'izay aleo hitsambadika kely hitsambadika tsy mihitsy dia tsy hitantsony zay. Andriamanitra anao, ary izay ihany konina le aniny teo marina tsy ho very any, sady olona tsy mahita izay atsimo sy avaratra eto Antananarivo sao dia sanatriako marina ve le ayako? Sao dia mba tsy avy any ambanivohitra kory ary iny mety ny ravaka ty koa sao dia olona avy eto Antananarivo ihany. Aleo aloha hiverenana mihitsy fa sao dia variana tamin'ilay mpivaritena tato teo. Tena jeto fa lasay zary vola rehetra nefa any aminy any daholo. Tena mpangalatra iny aleo aloha mody aingana fa sao dia robainy iny eo koa ny ao an-trano ka tena olona tsy manjary. Efa mihodrikodina sady desitra be izany enao indray aloha dia tsy ataoko mahita zany eny fa lasa verina. Aleo moa dia arahana avy eto aoriana mihitsy aloha aleo avela ho difo tsara fa sao manao tapody fo eo ka oloza eny fa lasa aleo amin'izay verina tsy amin'ilay demozelina kely maromaro ny kopaka ateo. Tena aleo mihitsy aloha miverina modika. Manirikiry izany raha olona na nenenako mihitsy mitondra an'iny taty. Aika olona fa tsora velona tsisy ilana azy zany raha tsy voavorainy fotsiny ilay vola dia iny izy nitsika. Izay indray vola 7 alina mahery lasa ny amin'ny daholo. Tena mpisantoka iny ary ahita kialaravaka iny raha mifanehitra amiko fa kay jolany olona netiny nanampy tena tsy hitako sy mba zavatra azo nyfidiana tetika. Ny zavatra nijereko aza tsy hitako akory dia ahoana re izany? Mody ve azany sa hoaiza? Raha zao nefa dia mody tonga atoandro loatra.
Ary manina mora mba makaina kely eny an-tanana reneny. Aleo mihitsy aloha miakatreno ka. Dia aiza nefa ny lalako? Hitako ny hevitra. Dia sakafo atoandro eny amin'izay maika aloha dia avy eo miakatreno. Ary ny tombo isany izany mpivaroteny ety tsara lalàna izany. Izao tokoa izany no manamarika fa mahantra ny malagasy. Tsy eritreray azo tarafana ny fahantra ny firenena hono mantsy ny hamarana isany mpivarotena ohatran'izao. Mahantra eo ambonin'ny harena. Tsy mahita asa intsony ny tanora no dikarizy lava tsy misy fiafarany eto amin'ny firenena ity dia fivarotan-tena sisa mba hameloman'ny tena sy ny hameloman'ny ankonana. Aiza koa moa tsy hantra ny malagasy ny tany midadasika sy ny volamena ho menanjakany vahiny avokoa. Ny fotoana indray samy manao izay afen'ny ny paosiny fotsiny fa tsy misy mikatsaka ny tombontsoa ny firenena izany na indray aza. Ny faninana mivarotra amin'ny Madagasikara raha ny atao dia lainga fa raraka ny afafy amin'ny vahoaka madinika. Lainga koa aloha raha hoe tia tanindrazana izany indray hoe ohatra izay natalako marina mitsatoka fotsiny tetiko fa jereo raha tsy aty amiko ihany ny masony ry bandiry. Disy anana andeha tatika aleo miala eto angana. Moa tetika tsara lalàna. Misy miady nga ao aloha izany. Sa izany indray tambaran'ireto mpivaroteny rehetra. Tsy nahalo vola indray izany nefa te-hitaingina. Afa-baraka marina raha sanatria olona mba manana ny hazany ihany ny tratra ohatran'izao. Dia mety fafinaritana fotsiny ve izany ny raha ny atao sa efa fanitsaka tsaham-bato fotsiny tsotro izao. Jereo anie reto izy. Ary malemy ihany ka ny lehilahy rehefa tratra mitambabe ohatran'izao. Aleo ajerena kely. Mijery film aza ataoko fa maika mahita zava-baovao ohatran'izao tsy fidim-bola. Andriamanitra, atao olona fantatra anie ny olona izany. Andreo anatoloka eny mihitsy. Azafady e. Andriamanitra ianao tena tena izy ka so ny afa efa navelandrehetra izy fa tsy norakiraha ny teo intsony. Aleo atomina mihitsy fa ohatra maratra be izy izany. Leboy, fihinana ny atao aty.
Kare tompoko mifona re demozely efa tsy misy vola tsony re aty amiko e. Le boy ravaka ny aty e, fa inona ho any ataon'ity aty? Araiza ny akanjonao no miboridana be ohatran'izao ianao? Tsy ala ravaka fa inona ny ataonao ity e? Saika maty aho e, saika naolany aho. Iza? Fa nabia zany ry kiala ravaka, mety ho faty angamba ahy e. Hoe veriko pasipa manja kely taratara tampoka kay ka olona piso loky ry kiala ravaka. Lasa ny any daholo ny vola amin'ny madamy e, very aho. Tenenao tena adaladala mihitsy ka. Fenao sisa niaraka anakety? Zasy madama fa natsolo le sipa kely manja kely nandaroko teo dia miafina taminy. Dia tsy tantsony? Ie. Zany rehefa tsy misy saina. Kiala ravaka, fa nabe ange aho e. Jereo raha tsy mandeha raha be ny oriko. Nirasy vetivety raha nakana taxi e. Ary tsy maty zany kory ianao fa za matahotra eo ah. Taxi! Iza koa ary zany mety le boy ve taoko rokalika kosa aloha raha iny no ao sady matoa iny mahita lalana makaty dia efa mahazatra azy zany tanina rifo mody fanina fotsiny solo volaina ary to ravaka izay ihany ka le boy fa naninona fa nisy inona tany dia taizany fakaitanareo sao e misy zavatra tsy mazava amiko aika tetika efa maty paika zany ianareo hevitra efa nomanina andao re aloha hiditra ny trano fa maratra be nge le boy jereo raha tsy very be ny rany ka zavao aloha fa tsy mazava amiko ka naza koa aza nge tsy mahalala ninina fa izy efa nitangorona ny olona teny tsara lalana sy izy efa naratra be no hitako teo e fa olona iza no nitangorona taminy novonono mpivary teny zay aloha re aloha ny endra vao mba apio aloha fa mavesatra be ny izany e mila tsy zakako rery mihitsy ao tokoa e Zary azany e io fa natsiaro tena ravaka jereo fa io fa natsiaro tena ino tokoa le boy nanahoana ianao zay fa za moa naninny ndre ary to nahatsangana sady ry ty aza mbola mitsangana aloha fa mbola marary be ange ianao e efa tena salama koa efa ndeha hikarakara zaridaina amin'izay aho io sady za moa madama mbola marary re ianao fa aza mbola makany aloha fa taiza moa zany le boy ty omaly fa inona ny namparatra be anao ohatran'io ino tokoa ary le boy ka zany ny alehany rehefa tsy mba lahatra teninenonako everinao fa mitovy amikala prinsesy agnano vehivavy aty ary aiza daholo zao ny akanjo sy ny volana nataonao lasany e fa maninona nomenao azy ka tsy nomeko azy fa nitsoahany tety amiko e nitsoahany teny ahoany fa niafina tamiko zany ianao io le natsoiny iny a dia niafina tamin'ny madama dia rehefa nivery ny madama dia namonjona keo amin'le vehivavy miantso ahy iny a ndrekakeo tena keo ianao dia nataony ahoana maninona slipy sisa tonga anao aty an-trano nakaiza daholo ny akanjonao
ka tonga dia ny sakambiny a dia tsemboka be avy eoko. Fa tsemboka be ahoana koa e? Ha? Ka gaga be ako. Tsy izany fa hikalapira mitsetsitra tany ambanivohitra za foana misakambona azy. Nefa le omaly iny izy indray tonga dia nisakambona sady tonga dia niresaka be izy a. Dia izy io ny avy any amintsika ary Kalaravaka. Zany nataony. Inona koa fa fantany ianao avy any ambanivohitra dia nitsatotsatohany teo. Dia ahoana aloha izy avy eo ry Leboy a? Dia hozy izy hoe akatsambra inona moa? Chambre? Ie, akasambra avetsika ho izy dia eno a. Sady faly be a. Dia avy eo mbola nanontaniany hoe fa misy ohatrinona aloha any amin'lahy. Sady noroany kely ny takolako. Dia inona ny navalinao azy? Tsy mbola nandray karama ho azy fa vola ny madama hividiananay kiraro no aty. Dia ondra izy hoe ohatrinona zany zao. Dia 7 alina mahery kely fotsiny ho aho. Dia faly be izy dia avy eo naninona? Aza tapaha madama aloha ny teniko hoe. Tatoiza re? Dia avy eo nientiny tao amin'le trano tery kely zay a. Dia nivahany daholo ny bokotra akanjoko. Dia tsy niteny ianao? Tamty ihany koa saro-piaro a. Hita tara amiko madama fa vao mitantara kely a dia tsy matsy ny fo mihitsy. Mitongia aloha madama ka. Raha zao no mitoy a ho tapaka lalan-draha eto ianao mariny. Ataoko inona koa ianao? Piasako anie ianao e, sady olona firinga velona io. Ka madama azy efa tsy virjintsoniko. Toizy ry aloha fa aza ilozanareo fandramatreo a. Ary tsy mahazo mamaly valaotran'izany ianao ry Leboy fa tsy fahalala-pomba nge zany e. Ka madama ihany be vavy eoko. Dia nivany daholo aloha ny bokotra akanjonao dia naninona dia nalainy daholo ny vola 7 alina mahery sa nomena azy? Tsy nalainka. Dia ahoana ny toyiny ary? Fa mbola niesorony ray aloha ny patalohako. Dia mbola tsy tonga saina ihany? Tsy tantara tsony raha mbola tapaha madama ka. Ka toy izo ary dia niboridana tany an-tranon'olona tany zany ianao? Le kiloty fitondrako nampiosy tany ambanivohitra iny tsy niesorony tsony ka. Ko raha tsy olona tsy mahalala mianatra ako. Iza koa niboridana any an-tranon'olona madama. Dia inona zany no namono ianao raha zany e? Fa maninona ny tsy ilay vola fotsiny nalainy? Ka loza ny hery Kalaravaka e. Fa loza ahoana koa e? Fa inona no nataony taminao? Tantarao? Nosafosafoiny daholo ny vatako ray manontolo dia farany tsy nahazaka fa fa tsy nahazaka ahoana? Dia naninona avy eo? Mampiomehy koa izy zany. Ka safosafony teo dia avy eo tsy nahazaka tsony fa poritra be nefa le trano nidy mafy be avy any anatiny dia farany lasa tao an-trano daholo le iko. Tena dala mariny ty. Izay zany namonoany ianao? Nisy an'izany dia tonga dia tezitra be tamiko izy. Tsy manaiky an'izany aho izy fa eto aty daholo le volany aminao any raha tsy izany ianao etsoko fokon'olona. Tonga dia nroany avy hatrany vao azo le vola sady nivelesiny tamin'le hidi-trano be izay ny lohako. Dia avy eo navoaka ny tany an-tokotany sady niantsony vonjeo. Lazainy fa tsy nahalony vola hony any efa le volan'ny madama azy efa taraiky ao aminy eo daholo. Zany ray aloha dia tsy manaiky fa hiverenako any indro madama sy Kalaravaka. Ataoko malala ny Leboy iny fa zay vehivavy kely iny ve dia aresy ah. Tsy ampahafirin'ny omby-tolomboka any ambanivohitra iny. Fe voadala ve ianao? Adala ahoana? Tsy mahazo n'izany tsony ianao fa aza miverimberina any. Maty any. Marina mihitsy zany. Aza miverina an'izany tsony fa sao dia maty ny renany ianao. Ny renany ka tsy mitsitsy rehefa tezitra e. Tao vianatry ny sisy izay vitsy izay dia mba mora tenenina fa ho very ety nge ianao io e. Ary taiza ho any nahitandravaka anazy. Dia inona ihany koa no nalehanao teny izany? Sika hiavatra ao any an-tanina renina no nahita azy norakorahan'ny olona dia tonga dia fantatra hoe Leboy ve? Sika tsy fantatra raha tsy izy efa nitsirara tamin'ny taniko.
Hatray. Tena natory maraina androany marina. Soa ihany fa efa masaka ny sakafo. Aleo aloha avy dia inana ka. Hoatry. Ary inona koa ny alehanao aty amin'ny efitranoko aty? Dia atao inona ty ihany koa ty saky ty? Ka nasainy madama nanatitra an'ity aty aminao fa maika hianatra hono ianao dia hoe entinao any tiako. Saka odo fitondrako mianatra manafarako azy ty fa tsy saka mihitsy. Ianao indray izao ny endry vilana tany dia saka no nentinao aty. Manirikirity. Za ve nahalala fa hoe sakako. Aika misy karazany koa ka izany ny saka. Ento miverinany iny. Endray ary e. Mba mahasika ihany koa ty demoiselle kely tika. Sady mikitakita be. Dia maninona? Ary inona koa no mbola mampianahana anao eo? Ary fofony inona izany masisy be izany? Marina izany tsy fofona frômina. Tongotrao anga izany frômina izany? Tsy za zany tia. Mety ty saky ty angambo izany ko. Saka ve ho maimby frômina ary levendrany tia? Oe! Kay tena le adala be ty mihitsy izany. Aiza koa nisy olonanao kiraro nefa tsy manatsofoka fôba. Misy fôba ao dia asio fôba io tongotrao io fa masisy tsy laitsaka. Mahafaty mpandofavy le fofona. Ary lasa ho mandeha any. Ary tao kiraro ny dadandray iny nijoloranao iny. Ka za ve mahalala hoe kiraro nisy ty fa ty ny meny madama dia nanovako e. Hitako no mifrôma ka efa kiraron'olona efa maty. Maninona ry androrain'ny olona izany foana rehefa mandeha. Marina tokoa ve fa tena voretra be aty e. Fa maninona marina moa raha mba manao metimety amin'izay e. Tena tapakaranga ny hevitro fa hanao metimety ah. Sady ato angeny akanjon-dehilahy betsaka e. Kiraro le vadiny madama koa ao daholo fa za mihitsy ny kamo manao azy reny hatramin'izay. Aleo aloha andramako kely reto raha mety amiko e. Zay. Aleo hijerijery fitaratra kely. Odry tena metika. Raha zao ny hita biry izity tsy mahazaka ny lamba iny. Ary atao ahoana moa le manatsofoka an'ireto kiraro reto e. Asiana fôba ho le zanaky madama petsam-bavy iny dia amin'izay tsy misy fofona. Reto ve izany fôba izany moa? Tena reto ka. Dia atao ahoana izany reto? Aleo ranga atao dobla mihitsy ny bakiraro fa izany ah. Nefa moa maninona nahatsofoka daholo azy reto dimy reto e. Amin'izay izy tsy mamoaka fofona mihitsy. Ary inona moa le atao eto amin'ny tenda eto? Karvato. Karvato. Sa moa karavato? Sa hoe kirarvato? Rovi-damba kely izay le izy dia somary afatotra kely eo amin'ny tenda eto. Ty ve tsy efa hety e. Fa ny tanambary anefa ty sady malotoloto izany izy. Sy mety e.
aleo ampidirina amin'izay ny kiraro ka tena takantsho tafiditra terikely izany ko aleo forsenany fa tsy maintsy tafiditra io zay taka ny tena manaikitra nefa izany ty mety fizany zao poziko izao sy mety zao hoe aleo amin'izay hivoaka any aloha nefa sao dia ho very any ray tsy misy very zany eto ka Andriamanitra fa tsy lehibe indray ve ty finona nataony ty aty ivelany aty samy poziny marina tsy manala-paraka raha misy mahita arenina koa mampandrengadrenga zoatran'io leboy fa oizandray ty ianao ary ahoany ty pozinao adaladala be ty tsy alaravaka marina tsy ho aiza fa hividy zavatra ka takany manaikitra be le izy ry kialaravaka inona manaikitra finona daholo tany mibontsina be aty amin'ny tombontsoa ambany zany zao hoe hitanao nataoko 5 sosina mihitsy midafa sao mamoaka fofona ty tena olona dala mihitsy modi ianao dia soloy daholo reny vao miverina andray ianao tena mahamenatra zao pozinao zao ka marina ve tena marina mandeha nanao soloy reny aiza koa nisy olona nanao kravato ohatran'izao anaovanao zao finona aloha mahatonga anao anao andreny te iova nga ianao ie tena te iova ary kialaravaka efa leo le latsalatsa sy ny vava ny olona amin'ity poziko ty raha tsy tarebe anga dia tsy tian'ny olona mihitsy tsy misy an'izany ary ao tsara fotsiny izay lazain'ny olona dia aza manao an'izany tsy ataon'ny olona ihany koa fa tsy mety azo lebo zany ka te iova ary kialaravaka tsy zakako le raborabon'ny olona tsara nge rehefa te iova ary mandehana no virina ny trano dia amboary tsara ho amin'ny pozy fa tsy mbola mety izao toeran'ny lebo hitato efa hainy daholo ny zavatra rehetra tsy misy zavatra tsy haintsony raha ny atao tokantrano mora ihany no manova olona raha toy izany saingy miankina betsaka ny toetran'ny olona hovaina ihany koa io ireo izay mahafola tena iova vetivety dia tafaova ary lasa lavitra eo amin'ny fiainana tokoa fa izay minisy tsy lahitra tory kosa tsy ho voafolaka mihitsy no oviana mba ahoana reo ozy ravaka raha fantany fa lasa vadiko mihitsy le boy mpiasa tato amiko tambany voadafa iny lakalaka marina amin'ny fiainana iza moa no nanam-po hoe izany mbola nambady indray amin'izay mpiasako ihany no vadiko misy amin'ny sasany aza dia mihevitra fa hoe azonody hony
Angamba marina tokoa izany satria manana hery hafa na ahafahany nandresy lahatra le voa mpiasako. Dia tsy inona izany fa ny fahaizany mampifaly ahy mandritra ny androko rehetra. Tena efa zatra azy loatra. Anka nandray andro monja azy izy ny tsy eo anilako. Dia tena ohatran'ireny azonody ireny ahy e. Tsy mahavita ninina ahy e. Tosatriko ampomehizina foana. Orange manolotra anao teo. Azonody. Nosoratany Miami. Ireo namny aina ny tantara. Clara. Naomi. Olravaka. Ary Christophe Rabearmanana. Nandray feo. Dezy. Nanakitosy. Miary fi. Azonody.